Miaraba tompolasy tompovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Rehefa mihaino ny fitaranana etseroa, rehefa mijery ny fanehoan-kevitra amin'ny tambajotra sosialy, ary rehefa mahita ihany koa ny lalatsarotra diavin'i Madagasikara amin'izao taona 2024 izao, dia ahatsapana sy ahafantarany rehetra ny taratry ny fahalemen'ny fitondram-panjakana mitantana ny firenena. Saika mivangongo amina toerana iray avokoa ny olana misy amin'izao fotoana izao. Saika mifatratra any amin'ny fitondram-panjakana avokoa ny olana rehetra misy amin'izao fotoana izao. Ary ny feoany rehetra izay maneho hevitra na fikambanana tsotra, na olon-tsotra, na syndika, na antoko politika, hatrany volony iraisam-pirenena ary dia mametsiny ny amin'ny tsy fahaiza-mitantana mitondra fanjakana ankehitriny. Izany tsy fahaiza-mitantana izany dia tsy afenina fa mibaribary amin'ny fomba hitantanana ny raharaham-pirenena, ka ahitana taratra izany voalohany indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana, ahitana taratra izany ny fisian'ny kolikoly sy ny fanodikodonana volam-panjakana, ary mitombo isan'andro isan'andro izany raha ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro tamin'ity androany ity. Fa zany tsy fahaiza-mitantana izany ihany koa ahitana taratra ny skandala sy ny fifanomezan-tsiny ho an'ireo mpitondra fanjakana, ka samy miady ao anaty sy mifampitory sy mifanenjika amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy sy ireo serasera rehetra ahafahana maneho izany izy menaka azy amin'izao fotoana izao. Tsy fahalemen'ny fitondram-panjakana fotsiny izany, fa fahalemen'ny mpitantana ny firenena mihitsy, satria ray aman-dreny tsy afaka handamina ny zava-misy ato anatin'ny tany sy ny fanjakana. Na tsy nisy rindran-damin'ny repoblika aza tamin'ny fotoanan'ny fahampanjaka, na tsy nampiatra ny lalàna lehibe hitantanana ny firenena aza tamin'ny andron'ny fahampanjaka, dia nanana fomba fitantanana ny firenena amin'ny fatahorana zanahary sy fatahorana ny tompom-pahefana amin'ny alalan'ny vahoaka. Reo ny azy no nataony fototra hitondrana izany Madagasikara izany. Ka raha vao miala ao anatin'izany lalana izany, dia ny fanjakana mihitsy no mivaralila. Ary toa efa voasoratra mazava ao anatin'ny baiboly zany ady hevitra any, satria horava ny fanjakana miady hatrany. Iverenantsika ny ady hevitra ny tambajotra sosialy amin'izao fotoana izao sy ny fanehoan-kevitra ataon'ireo olon-tsotra amin'ny alalan'ireo fahitalavitra sy radio, izay mandeha amin'ny alalan'ny radio trottoir na fakakevitra eny amin'ny sisiny izany. Inona ny ambaran'izy ireo amin'izany dia ny fitakiana ny felan'ny filoha Iany Rajoelina. Ary tsy vitsy no miteny an'izany na ny anatin'ny commentaire na ny anatin'ny publication ny amin'ny hoe miala Rajoelina, miala Rajoelina. Izany miala izany dia efa ambony be ny tsy fahazakan'ny olon-tsotra sy ny olom-pirenena ny fomba fitantanana ny raharaha ao aminy izay mahakasika ny fiainana manokana. Ka rehefa tonga amin'izay ady hevitra izay, amin'izay fanehoan-kevitra izay ny vahoaka, dia sarotra no mbola ametrahan'ny mpitondra, indrindra ilay olona voaresaka ao anatin'izany fangataham-pialana izany, ny tongony ho maro toerana ao anatin'ny fitantanana ny firenena. Ny zava-misy sy ny lesona, ny tantara no tokony hotsoahan'ny mpitondra ankehitriny. Ka na izy hifidy ao anatin'izay fametraha-pialana mitodika makany amin'ny entaentam-bahoaka izay, sy ny fanekena ny tsy fahazakana mitantana ny raharaham-panjakana, na izy hiditra amin'ny alalan'ny diniky ny fikaonan-doham-pirenena na concertation nationale, ka ahafahana miaika eo anatrehan'ny rehetra fa tokony hiditra amina fandaminana vaovao hitondrana ny firenena malagasy, na ahafahana mameantoka indray ny vahoaka malagasy fa mbola misy vahaolana ivelany zao fahantrana mihoampapana sy ivelany zao raharaha krizy iaina firenena izao, satria efa krizy no misy eto Madagasikara ankehitriny. Androany dia androany dia efa nitrangana olana, resaka pilôna no hitrangana olana, ka tsy manaiky ny mpivarotra amin'ny ananganana n'izany pilôna zany ao anatin'ny faritry ny tsena. Omaly dia efa niresahantsika fa ny resaka vanila no problema, ary midina an-dalana mihitsiny ireo mpamboly vany zay tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zany, satria tsisy mividy amin'ny vidiny tokony hividianana azy mivokatra izy ireo, ary tsy azo tehirizina elabe koa nefa izany, satria misy anton-javatra maro eo amin'ny fomba fikarakarana sy fitehirizana azy.
akoatry ny hoe misy ireo mpitatotra izay tsy manaiky ny fiakaran'ny viditsolika ka tsy maintsy hampiakatra ny saram-pitaterana ary tsy miditra ao anatin'izay tolokevitra men'ny fanjakana sy ireo solotenan'izy ireo ny ona tamin'ny tompona raiki-panjakana. De misy karazan-javatra miseho amin'ny endriny samihafa miseho eto Madagasikara. Ary rehefa tsy miseho amin'ny alalan'ny fihetsehana de miseho amin'ny alalan'ny vaovao eny amin'ny tambazotra sosialy, miseho amin'ny alalan'ny vaovao avoaka an'ireo gazety mpiseho isan'andro. Ireo rehetra rehetra eo de tsika ilazana fa tsy mari-toerana intsony ary tsy manana vitana ahafahana mamoaka amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana sy ny krizy intsony ny fitondrana Andry Rajoelina. Ka ny antsony rehetra ny am'izay hoe miala Rajoelina izany. Zany zava-misy, zany malaza anjaran'ny rehetra no misaintsaina. Misaotra tompokolahy, makasitraka tompoko avy.